Aogositra 2024. Fijoroan'ny ACOPROM, Association des conducteurs professionnels de Madagascar, fikambanan'ny mpikirakira fiarabe matianina eto Madagasikara. Ny PMF na Institut Professionnel Memo Formation eto Toamasina dia mampiofana mpikirakira fiarabe matianina sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena miisa 700 mahery hatreto, ary miparitaka manerana ny Madagasikara sy izao tontolo izao. Mba hamondronana azy ireo dia najoro ny ACOPROM. Noho izany, anio 3 Aogositra 2024 dia mampafantatra amin'ny fomba ofisialy izahay ny fijoroan'ny fikambanana ACOPROM, Association des conducteurs professionnels de Madagascar. Dingana lehibe izao ho an'ny fanamafisana ny maha-matianina sy ny fanandratana ny asan'ny mpikirakira fiarabe eto Madagasikara. Ny fikambanana dia naorina mba ampifandray sy hiaro ny tombotsoan'ny conducteur matianina manerana ny Madagasikara. Miara-miasa amin'ny toeram-panofanana ampiroborobo ny fanofanana arak'asa, hanatsara ny fahaiza-manao ny mpikambana, ampiroborobo ny kalitao, ny fiarovan'ny mpamily amperinasa, ampitombo ny fiara-miasa amin'ny orinasa, hanomezana mpikarakara fiarabe matianina sy azo atokisana. Ny ACOPROM dia misokatra ho an'ny conducteur matianina sy voahofana rehetra eto Madagasikara, na inona ny sokajiny: mpamily fiara-madinika sy fiara lehibe, mpamily milina sy fitaovana mavesatra, mpamily fiaran-dalamby, ary sokajiny mpamily rehetra izay manan-danja amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny ACOPROM dia manolo-tena hiara-asa amin'ireo orinasa na fanjakana na tsy miankina mba hanome mpamily efa voahofana sy mahay. Handray anjara ny fanatsarana ny fiarovana eny amin'ny chantier, hampihena ireo loza ateraky ny asa. Ny ACOPROM dia manasa ireo conducteur matianina rehetra eto Madagasikara mba hanatevin-draharaha ity fikambanana ity, hananganana tambazotra matanjaka, miray hina ary mijery lavitra ho an'ny ho avy.